Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Faly manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandaharana izahay mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Miarahaba anareo izahay satria mbola nataon'Andriamanitra velonaina ka natratra ny andro krismasy ary nataony natratra an'izao herinandro farany melohany amaranantsika ny taona izao. Mirasoa anareo izahay mba samy amarana ny taona mba hampahasoavana lehibe ary mba samy atratra ny taona vaovao 2024. Firarintso ihany moa zay nataonay ho anareo zay fa ny tena fototra hitondra anareo ho am'izany rehetrarehetra zany dia tsy inona akory fa ny finoana ny Jesosy ho mpamonjy ary ny finoana ny Jesosy sy ny fanekena azy fa izy no tompo natao hotompoina mandritra ny fahavelomantsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity. Ka malohana zay indrindra dia amaky baiboly isika ka dia sokafy ny voasoratra ao amin'ny Luka toko 2 ka ny 10 sy ny 11 no vaketsika toy zao ny voasoratra ao ka eno tsara. Arony anjely taminy asa matahotra fa indro milasa telo somafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao tanànan Davida dia Kristy tompo. Eno tsara zao teny ambarako aminareo zao. Raha manaiky anao fa ny baiboly dia soratra masina ary raha manaiky anao fa amin'ny alalan'ny baiboly no miteny amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra dia tokony ino anao fa mpamonjy tokoa Jesosy ary tokony anaiky ihany ko ianao fa izy no nomen'Andriamanitra atsika mba ho tompo tompoina. Tokony ino an'izany teny nambarako zany isika rehetra zay mandre sy mahitay amin'ny androandroany ity. Tantarainy baiboly zao fa taorinany nalavo an'ny Adama seva le olombelona zay noarin'Andriamanitra voalohany indrindra ka napetrany tao amin'ny Saideny napetrany teto ambony tany. Taorinany fahalavon'izy ireo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Tsy Adama seva ihany fa ny taranany rehetra ny fandiby tafasaraka tamin'Andriamanitra. Latsaka tamin'ny olona ihany koa ny sazy avy any an-danitra lay antsonitsika hoe ozina ankehitriny. Afaka nanapaka ny zanak'olombelona ary nanao zay ty natao teo amin'ny olombelona ihany koa ny devoly taorina zay fahalavony izay. Fambony zany dia nataon'Andriamanitra ho very mandrakizay ny zanak'olombelona. Nataon'Andriamanitra very mandrakizay ny zanak'olombelona. Ahoana hoy ny voalasany bokin'ny Apokalipsy toko 1:15 toy zao ny voasoratra fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjara toerany any amin'ny fariafo sy solfara zany no atao hoe fahafatesana faharoa. Tsy afaka ny andany zany isika ho amanokana mo tena mino fa ny baiboly tokoa ny soratra masina ary tena mino fa amin'ny alalan'io baiboly io no miteny amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra ary marina daholo zay voalaza zao. Fa izao kosa na de teo aza ny fahalavona nisy teo amin'ny Adama seva nisy teo amitsika zanak'olombelona na de teo aza ny fisaran'ny olona tamin'Andriamanitra noho ny fahotana sy ny faratsiny ary ny fiainany maloto teo natren'Andriamanitra na de teo aza ny filatsahany sazy de lay ozina na de teo aza ny
fa mialan'andriamanitra ny fanaratsina ny devoly mba andray atanana ny zanak'olombelona mba hanapaka ny fiainany zanak'olombelona arak'izay tiany ary na de teo azy le toerana nomanin'andriamanitra ho an'ireo zanak'olombelona ho antsika zanak'olombelona zay nisaraka tamin'andriamanitra de lay antsona hoe fahaveresana mandrakizay de izao mbola nasehon'andriamanitra foana tateoriana fa tena tia antsika zanak'olombelona ny tompoandriamanitra tsy tofo tena tia antsika zanak'olombelona lay andriamanitra nahary an'izao rehetra zao ary lay andriamanitra zay nahary antsika nahary anao manokana zany no antony natokan'andriamanitra nandray fanapaha-kevitra natokan'andriamanitra nanome ny zanan'ilay tokana hoety ambony tany mba ho antsika zanak'olombelona io zanan'ilay tokana io jesosy kristy no anarana ahoana ho voasoratra any amin'ny jaona toko 7:4 fa toy zao no tiavan'andriamanitra izao tontolo zao no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay ary ahoana olo ny anjely lay nitondra filazana lehibe ta fotoana naterany jesosy aza matahotra nareo izy izy fa tonga aho mba ilaza vaovao mafaly aminareo fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna davida tsy izy io mpamonjy io olona enjely fa kristy jesosy kristy tompo ry havano ianareo zay mahita sy mandre ahy tsoroko aminareo am'ty androandroany ety no ny finokony ny baiboly ho tenin'andriamanitra tsoroko aminareo fa mpamonjy jesosy kristy mpamonjy arabaky teny jesosy kristy mpamonjy amin'ny hafinjavatra rehetra jesosy kristy izy no lalana entin'andriamanitra mamela ny elokotsika zanak'olombelona ny eloka zay n'olo vaintsika avany amin'ny adama seva ny eloka zay n'olo vaintsika avany am'ireo razambentsika avany am'ireo ray aman-drentsika ny eloka zay vokatry ny nataontsika tao anatin'izao fahavelomantsika izao ny eloka rehetra vitatsika na viaiza jesosy kristy no lalana nataon'andriamanitra amelana ny elokotsika rehetra izy no lalana entin'andriamanitra mampiavana ny olombelona amin'andriamanitra arabaky teny tena hoe izy no lalana entin'andriamanitra ray tsy to mampiavana antsika zanak'olombelona amin'andriamanitra izy no lalana entin'andriamanitra mahamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very fa kosa ny mba anana ny fiainana mandrakizay miaraka am' jesosy miaraka amin'andriamanitra ary izy any keo no lalana ahafan'andriamanitra manome ny olona ny fiainana mandrakizay fambony zany jesosy kristy lay nambaran'ny anjely hoe mpamonjy ary natao otompona izy no lalana ahafan'andriamanitra mandray an-tanana ny fiainany zany tsika zanak'olombelona mandritra ny fahavelomantsika ety ambony tany ohatra am'ireo zavatra zay tian'andriamanitra ho amariny no fiainatsika rehefa mandray an-tanana atsika izy de reto avy ohatra daholo reto ny fanasitranana misy karazana retina sarotra sitranina tsy mety sitrina mihitsy fa possible hoe entina mandramaty fa kosa rehefa mino an' jesosy sika rehefa manaiky an' jesosy sika fa izy tokoa no mpamonjy izy no tompo natao otompona de amin'ny alalan'izay no afan'andriamanitra mitrantsehatra mandray tanana atsika ka manome fanasitranana ka raha manao ny vavaka ny mpanompon'andriamanitra am'izay fotoa zay de ny olona takizany azo antoka fa hositragniny ohatra anakiray zay izy no lalana fan'andriamanitra rehefa mitrantsehatra amitsika andriamanitra de mamaolana mitondra fitahina mitondra fahasoavana engane zany rehetrahitra zany a de samotsapa atsika daholo am'izao faraparatao zao sy amin'ny taona vaovao 20 zay ody avitsika tsy ho ela iny zava-misy ary marina nefa ty ambarako ity tsy tena mino fahamarinany zany teny ambarako zany ny maro amin'ny olona
kristianina izy ekena, mpivavaka izy ekena, manana fiangonana zay itazay ny fanany izy ekena, manana ndraikitra amy karazany izy ao anatin'ilay fiangonana ekena. Fa izao tsy mino, tsy tena mino an Jesosy ho mpamonjy ny olona, ary tsy mino ary tsy manaiky an Jesosy mba hotompona ny olona. Manana marina izany a ny tantara-piainan'ireo fiangonana tao Korinto, fiangonana zay naorin'ireo apôstôly. Araka voalaza amin'ny baiboly a fa kristianina tokoa ry zareo tao Korinto, mpivavaka, manana ndraikitra amy karazany tao amy fiangonana zay notandremandreo apôstôly. Fa saingy zao raha ny voalaza amy baiboly voatantara amy Paoly apôstôly dia ny akamaroan'izy ireo mbola araky ny nofo, mbola nandeha araky ny fanaon'ireo olona zay mbola lavitra n'Andriamanitra, zay mbola any ivelan'ny valan'i Jesosy Kristy. Ny sasany tamin'izy ireo ndray kristianina ihany, mpivavaka ihany, nanany raikitra tao amy fiangonana ihany, fa saingy tsy nanorina fony, tsy nanorina finoany, tsy nanorina fatokiny, tsy nanorina fanantenana tao am'ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy, fa nanorina fony, nanorina finoany, nanorina fatokiny, nanorina fanantenany tam'ireo mpanompon'Andriamanitra mpitarika, tam'ireo mpanompon'Andriamanitra zay nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo. Fa ny tena namenatra, namenatra tena namenatra de ity: kristianina ry zareo, mpivavaka ry zareo, ary manana ndraikitra amy karaza tao anatin'ilay fiangonana notandremandreo apôstôly ry zareo, fa saingindrisy fa tsy mbola afaka taminy le fiainana mijangatsanga. Ny sasany aza moa dia tantarain'ny baiboly hoe naka vadin'olona, naka ny vadiny rainy. Tena mampalahelo, tena mamenatra ny fiainana tahaka zany. Riavano, riavano, ianareo za mahita sy mandre aoka hitsara marina ianareo, ahoana no ilazana fa efa nino an Jesosy ho mpamonjy ny olona tahaka zany? Ahoana no ilazana fefa manompo an Jesosy ho tompo ny olona tahaka zany? Ahoana no ilazana fefa nandray an Jesosy na efa manana an Jesosy ny olona tahaka zany? Raha mino an Jesosy ho mpamonjy ake ny olona, raha resy lahatra fa Jesosy tokoa nge no tompo natao hotompony, ary raha tena manana an Jesosy velona ao anaty ake ny olona, de tsy zany zavatra zany tsy tokony iseho amin'ny fiainany intsony. Satria rehefa tonga ao amin'ny olona Jesosy de misy herin'Andriamanitra mahagaga, mahatalanjona manova an'ilay olona. Ratsy le olona, fa voaova an'ilay herin'Andriamanitra ho vaovao n'olo Jesosy Kristy zay efa ninony fa mpamonjy, zay efa nikeny ho tompotompony, ary no Jesosy zay efa noraisiny mba hitoetra sy ho velona ao anatiny. Zany ake no atiny natonga amy Paoly apôstôly ny teny any amy Korintiana faharoa 5:7-20 hoy izy manao hoe: koa raha misy olona ho amy Kristy de olom-baovao izy. Zany hoe ny olona efa tonga amy Jesosy Kristy de lasa olona vaovao. De zony toin'le teny: efa lasa ny zavatra teo aloha, le tantara-piainana ratsy teo aloha dia lasa tanteraka, fa no Jesosy Kristy zay efa mitoetra ao anatiny dia lasa olona vaovao izy, lasa manana fiainana vaovao izy. Zany no profo mitohaka amy tenda fa mino an Jesosy ho mpamonjy le olona, manaiky an Jesosy ho tompotompona le olona, ary efa manana Jesosy mitoetra sy velona ao anatin'le olona. Fa raha ohatra kosa mbola manana fiainana tahaka ny fiainan'ireo mpino kristiana tao Korinto le olona, de tsy mitombona velively hoe tena mino an Jesosy ho mpamonjy le olona, tena efa manaiky an Jesosy ho tompotompona ny olona. Tsy mitombona velively hoe efa manana Jesosy ny olona tahaka zany.
tsy vitsa nefa kristianina malagasy no mbola manana fiaina tahaka zany mihitsy tahaka ny fiainandreo kristianina tao Korinto. Tsy vitsy nahita zany aho na de atao fiangonana nisy azy de tak zany koa any fiangonana ravavy namana de ahitana karazana kristianina manana fiaina tahaka ny fiainandreo kristianina tao Korinto mihitsy, tsy misy valaka. Riavanao fa zao ny tena olana tsy voavonjy mihitsy ny olona mbola manana toetra na toepana tahaka ny toetra na toepanany kristianina tao Korinto. Tahaka le nambarako teo, tsy voavonjy mihitsy izy. Ninina titra entina, ninina etikety entina, ninina filazaniny mikasiana amin'ny fiainana de tsy voavonjy mihitsy izy. Ataoko fa efainareo tsara ny teny zay nambarany Jesosy Kristy any amin'ny boky Matio 7:1-20. Ahoana ho Jesosy? Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Mahazo manao an Jesosy ho tompo isika, fa kosa ahoana ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra raiky? Ahoana ny fiainatsika manao sitrapon'Andriamanitra ray ve tsika sa tsy? De ahoana ho Jesosy? Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko miditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ray ihany. Ary na inona filazatsika, ahoana ho Jesosy? Mety teny anareo izy, efa namoaka demoni tamin'ny anaranao nge zay tompo, efa naminany tamin'ny amin'ny anaranao nge zahay efa nanasa lehibe tamin'ny anaranao nge zahay de tsy haiko ihany ko zay mety hoe ho tomy tenin'olona zay nareo ho Jesosy. Fa zao ny lazaiko aminareo Jesosy, tsy fantatra akory anareo, mialamiko anareo mpanao meloka, tsy fantatra anareo. Ary mbola nanamafy an'izany Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana 2:5 andao ke vakitsika Korintiana 2:5-7 vakina amin'ny anara Jesosy lay teny. Korintiana 2:5 de vakina manomboka amin'ny 7. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary mpanao ankerina de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava de mazava ny voasoratra, tsy edekevitra ny voasoratra, tsy voavonjy mihitsy ny olona tahaka zany. Tsy eken'Andriamanitra hitra fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny olona tahaka zany, ary tsy omen'Andriamanitra ny olona tahaka zany mihitsy le fiainana mandrakizay. Tsy ara-onina amin'Andriamanitra tahaka zany, olona tahaka zany io Andriamanitra io. Fa akoatran'izany tsy afaka hiditra ny tsehatra hitondra fahasoavana ho an'ilay kristianina, ho an'ilay olona manao azo mpivavaka ny tompo'Andriamanitra raha toka mbola manana toetra na toepana tahaka zay nanana ny mpino kristianina tao Korinto ny tompo'Andriamanitra tsy tofo. Tsy afaka ny hitondra fahasoavana ho an'ny olona tahaka zany izy. Tena arabaky teny tsy afaka mihitsy. Ny fiainana tahaka zany mantsy de vato manakana an'Andriamanitra tsitrantsetra ho fiainan'le olona, ka na de efa niteny aza amin'ny Baiboly fa isy ny fitahina ho an'ny olona zay tonga ao am Jesosy, na de efa nampanantena aza amin'ny Baiboly fa Andriamanitra tena hitarabaky teny ny olona tonga am Jesosy, raha ohatra ka mbola manana toetra na toepana tahaka ny toetra sy ny toepana ny mpino kristianina tao Jesosy ny olona, dia tsy afaka anao na inon'Andriamanitra. Vato manakana an'Andriamanitra tsy ho tonga eo aminao, tsy trantsetro amin'ny fiainanao ny toetra na toepana tahaka zay nananandreo kristianina tao Korinto. Ahoana ny tompo'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy zany Israely tam'izany fotoa zany fa ny zavatra nitranga matsy. Vakiko aminareo le teny, fa milony makiko le teny de tantarako tsotsotra aminareo lo zavanisy. Tantarain'ny Baiboly fa tsy nitahy
ny zanak'Israely intsony ny tomb'Andriamanitra, tsy nomba ny zanak'Israely intsony ny tomb'Andriamanitra. Tena lany fanahy Josoa mpitarika tam'izany andro zany, tena verevitra tanteraka izy fa naninona fa nisinina no de natsahatra Andriamanitra ny fitahiny anay, natsahatra Andriamanitra ny fombany anay. De nalahelo Josoa sady kivy tanteraka satria impossible zany ozy izy. De vokatrany de nodriariny Josoa ny lambany, nesorony Josoa ny lambany, nalainy lavenina de natsipiny nafafa tena ambony lohany ary niosina lavenina teo Josoa. Avany an-danitra Andriamanitra no nahita ary nalahelo izy nahita ny Josoa nanao zay fihetsiky zay. Tsy Josoa ny diso, tsy Josoa no nanota fa ny zanak'Israely. De zay no tonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Josoa manao hoe Josoa, mitsangano ianao, miarena ianao, fa olazaiko aminao miatony zao zavatra nitranga izao. De elo tsara nge ny voalazan'ny Baiboly hoe fa ovakiko aminareo le izy. Josoa toko fahenina, asafady Josoa toko fafito, manomboka amin'ny 10:10. De ho Jehova tamin'ny Josoa, mitsangana, nahoana miakoka toy zao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko zay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, zany hoe nangalatra, naka reo zavatra zay nandraran'Andriamanitra mba tsy ho alainy ho atao fananana. Averiko vakino, efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko zay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy nametaka koa ka nataony ao amin'ny entana. Koa tsy majany eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miambohy eo alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Tsy ombanareo tsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Zany hoe tsy ombanareo aho, tsy araka aminareo ntsony aho, nitsatra tanteraka ny fikasana tsara ka saiko atao aminareo raha ohatra ka tsy esorinareo hiala eo aminareo zavatra efa voaozina na reo zavatra ratsy zay nandrarako anareo mba tsy ho alainareo atao fananana. 10:10. Mitsangana ianao ry Josoa, mana masina vahoaka ka lazao hoe mana masina ny tenanareo mandra-pamaraina, fa izao lazainy Jehova Andriamanitra ny Israely, eo aminao misy zavatra efa voaozina ry Israely eo, koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisotrareo zavatra efa voaozina tsy eo aminareo ntsony. Zany hoe ho resy foana anareo, ho tapahany devoly foana fahavalinareo, hiady rery anareo, mandra-panaisotrareo, mandra-panala anareo andro zavatra zay nandrarako anareo mba tsy ho ataonareo, mba tsy ho fiainanareo. Zany zany teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'izany andro zany. Ny tiako mafisina zany de zao, zava-dehibe ny makristianina anao, ny mampivavaka anao, zava-dehibe ny andraikitra, adidy aman'andraikitra zay tazominao ao anatin'ny fiangonana anankiray. Fa izao tompoko, raha ohatra ka tianao ny anina fanahy voavonjy, raha tianao ny hidiran'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao, de manapa-hevitra miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ireo fiainana zay fiainana tsy akasitran'Andriamanitra, miala zato isan-jato amin'ireo fiainana de re fiainana fanao zao tontolo zao fa tsy fanao ny olona manompo an'Andriamanitra, miala tanteraka amin'izany ianao. Ifarana zao ny taona 2024, andro sisa no isaintsika de farana ny taona, ary ho avy indray ny taona vaovao 2024. De ho iaho hoe ty anana fanahy voavonjy ve ianao am'izao faraparan'ny taona izao sy amin'ny taona vaovao 2024. Ty anana antoka ny hahazo an'le fiainana mandrakizay ve ianao, zany hoe ananantoka fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao, fa ianao de iken'Andriamanitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy, miaraka aminy rehefa tonga fotoana andozana ty tany ity. Ty ananantoka ny am'izany ve ianao, ary maniry ny hotahin'Andriamanitra am'izay ve ianao manomboka izao faraparan-taona zao sy amin'iny taona ho aviny.
maniry ny hotain'Andriamanitra am'izay ve ianao. Sotra ny teniko tompoko. Mino ianao fa marina ny voalaza amin'ny baiboly. Mino sy maneky ianao fa mpahamonjy marina tokoa Jesosy Kristy. Ekeo io ihany keo izy. Ekeo manomboka an'io ny anompo an Jesosy amin'ny fonao rehetra. Satria zany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona raha nanome antsika an Jesosy izy. Ary eky ihany ko manomboka an'io fa tsy handeha irery intsony ianao. Manana ny sainao ianao, manana ny hevitrao ianao, manana fahalalanao ianao, manana fahaizanao ianao. Aza miankina am'izany intsony ianao. Fa asehoy an'Andriamanitra fa ianao de iankina aminy, ianao de entetra aminy, ary ny fitahiny no irinao ho tonga eo aminao am'izao faraparantaony zao samy entonao avy iny. Maneky an'izany ianao. Milanao ho am'izany mihitsy ny Tompoandriamanitra. Fanampin'izany manana antoka fa efa monina sy mitoetra ao anatinao tokoa Jesosy Kristy, lay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Raha ny voalaza amin'ny baiboly mantsy araka ny voasoratra Apokalipsy 3:7 fa te hitoetra, te olona ato anatsika Jesosy rehefa nomen'Andriamanitra antsika. Zay mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe mitsanga ny baravaranao ka mandondono, raha misy meny feoko ka mamoa varavarana ary mampandrosoa dia hiditra ho aminy ao Jesosy. Te hiditra, te hitoetra ao aminao izy am'izao faraparantony izao. Satria manana programa tsara ho anao izy. Averiko ndray fa manana programa tsara ho anao izy. Anisan'izany hoe tonga ankehitriny fotoana tian'Andriamanitra vela heloka ianao. Tian'Andriamanitra vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra ho anana fanahy voavojo ianao. Tian'Andriamanitra ho soratana boky fiainana mianaranao fa ianao de anisan'ny olona mahazo miditra makao fiainana mandrakizay rehefa tapitra ny fivanianana etembony te tany ety. Ary tian'Andriamanitra aseho miariary fa izy no hitay anao mba tonga anao anana fiainana miakatra misandratra hatrany hatrany. Ka dia tapaon'ny hevitrao ho am'izay dingan'izay. De eno tsara nge ity fanoarana ataoko ity, milo tena amaranako ny afatra zay netiko anareo androany, kasany amin'ny paiso gasy izy ity. Raha ohatra ka tianao ho tsara ny vo avoaka an'ilay paiso gasy de tsy maintsy atao grefy izy. Tsy maintsy maka paiso anankiray tsara ianao de ino natao grefy am'le paiso gasy. Ka rehefa maniry avy eo lay paiso gasy dia vo tsara no avoakany, vo tena misy vidiny tsara no avoakany, vo tena mampitehinana no avoakany. De tsy efa tahaka zany mihitsy ny fiainan'ny olona rehefa tena mino fa Jesosy no mpamonjy ary Jesosy no tompo natao hotompona. Rehefa tena tonga am' Jesosy mantsy ny olona de tahaka andreny paiso gasy vita grefy reny izy. Ny mombanao de mombanao ihany, tsy miova ianao ihany, ianao io. Fa saingy no ianao vita grefy tao am' Jesosy Kristy de lasa mamoaka vo vaovao, fiainana vaovao, zavatra vaovao. Ary zay mihitsy ny zavatra andrasin'Andriamanitra mba ho tonga eo am' zanak'olombelona tsiraray avy zay milaza azy fa kristianina, mpivavaka, manandraikitra ao anaty fiangonana. Zay mihitsy tena tian'Andriamanitra ho hita sy songadina eo aminy. Ka raha tena mino anao fa mpamonjy Jesosy, tompona atao tompony izy, ary raha tena raisinao hitoetra ao anatinao izy, mivavanao no miteny ary ambony zany raha tena tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy anao de ho hitanao fa taka le paiso gasy vita grefy anao, anana vo vaovao, anana fiainana vaovao. Zay miafatra netiko anareo androany, ivavako anareo ao am'izao fotoana zao. Fa mialohan'izay nefa de ity, isy fotoan-dehibe ataonay ny Alahady farantaona izao. Fotoan-dehibe ataonay ny Alahady farantaona izao. Ny fotoan-dehibe io dia fotoana anapahanay ny ozina sy anafoananay ny herin'ny fanaratsy rehetra zay midominina teo fiainanao nandrisin'ny taona maro. Ny fisin'izany mantsy no fahafantarako azy no fototra anankiray ihany ko
natonga ny fiainanao tsy nandeha tam'izay loniny hatram'izay ka mila tapahana sy foanana ary faranana tsy hoe ho aminao intsony zany miaraka am'ty taona miaraka am'izao famarantsika ny taona 2024 zao ka de asaina anao ho tonga ny alahady ho famarana alahady farany taona alahady fa 20 volana desambra taona 2024 ireo voasoratra moa ny programa de ity ko anakiray ny alahady fa 5 volana janoary taona 2024 de isy fotoany lehibe tsodrano lehibe zay ataonay ho anareo izay mpanompon'Andriamanitra no itsodrano anareo ka de tongava ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ny alahady fa 5 volana janoary miditra amin'ny 7 ora alahady miditra amin'ny 9 ora ary ny alahady miditra amin'ny 12 ora amin'io zany no misy ale tsodrano lehibe zay tsofanay rano anareo ka de tongava tompoko fa soa anareo io fotoana io tena soa anareo io fotoana io zay zany ny afatra netino atsika rehetra tamty androandroany etika aondre lohanao na rafaka mandoaly tian de mandoly de apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavakytsika Andriamanitro misaotra makasitraka manome voninahitra anao zahay fa tsara ianao tena tsara ianao am'ty androandroany ity de manonona ny famindramponao ho an'ireo olona rehetra nandre ny afatra androany aoka mangaza ho fanenao masina ikasika azy ny herinao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aoka ho tonga ho amin'ny famonjena ny olona am'izao farantaona izao tompo tena vonjeo izy satria efa maty ho an'ny olona rehetra Jesosy Kristy maty teo ambony azy fijaliana ary androany tapako ny ozina roako fa naratsy ala am'tsiraray avy ka fiainana vaovao ny fiainany am'izao farantaona izao sy amin'ny taona ho avy iny omenanao Andriamanitra tsy toaniny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo amen zay zany tompoka de mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny herindray tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely